vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba amin'ny fifaliana lehibe no idirana ao anatin'ny tokantranotsika tsirairay avy mpanaraka an'izao fahita lavitra izao miarabantsika manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy ny tenako ny pasteur Joni Andriana Tenaina no eto amin'ny fanolorana indray amin'ity fotoana mahafinaritra be izay ahafahantsika tafaradalany ity izany ny zavatra ataontsika dia andre tenin'Andriamanitra iaino ny tenin'Andriamanitra anaraka ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra azo antoka dia tsy mbola miova Andriamanitra omaly anio ary mandrakizay alohan'ny idirantsika ao anatin'izay afatra zay dia andao hivavaka ny tenako raha azonao atao no mivavaka miaraka amiko na eo ampanasana vilia na eo ampandrahoana sakafo naiza naiza zany mety eo anao fanaovana tabazany ianao dia afaka tsahatra ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny dia mba miara mivavaka isika dia avy eo toy izy anao indray ny fijerevana ny fanaovana ny raharaha rehetrarehetra fa mba ao anatin'ny vavaka dia mba miangavy kely ny tenako raha sitraka ao any anatin'ny tokantrano dia andao mba hiara hivavaka aloha isika ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra raha eo mankasitraka ary manome voninahitra anao zay tonga eto amin'ity fahita lavitra ity indray afaka anambara ny teninao afaka hitory ny teninao matoky atompo fa ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary matoky ihany koa fa ho anatin'ny teninao dia isy karazana fanasitrana hery ho raisiny tsirairay avy satria zany voalaza ny teninao any amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoambe folo manao hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery mino fa nizaniza mandray an'ity teny ity ka mino zay rehetra lazainao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanomponao dia andray hery izy andray hery izy ary zay hery zay dia anangana azy raha marary izy zay hery zay dia anangana azy raha ao anaty olana izy izay hery zay dia anovany zava-misy eo anatrehany rehefa mandray an'ity teny ity izy satria fantatro amin'ny alalan'ny teny oatra dia misy hery mepita any anatin'ny olona tsirairay avy misaotra raha eo makasitraka Jesosy eo amen eny tompoko isaorantsika an'Andriamanitra tafaradalanytsika amin'ity androany ity raha ny loha hevitra tsika dia hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy zava-dehibe zany ary inoko tanteraka fa ny olona anankiray rehefa mijanona eo amin'ny toerana mety na efa fantany hoe hatreto dia tsy maintsy ho tratrana olana izy tsy maintsy ho tratrana problème izy fa ny olona anankiray kosa na dia efa mety aza ny fiainany tsara ny fiainany mahafinaritra ny fiainany ka raha mbola vonina androso izy dia azo antoka fa tsy ho tratran'ilay problème avy ao aoriana mihitsy inona ny anton'izany misy olona mantsy alohan'ny hamakiko ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo misy olona rehefa fantany mety ny fiainany tsara ny fiainany hatreto ihany ny zavatra vitako zavatra takatro dia rehefa mijanona eo amin'iny limitiny iny izy na iny karazana limitation zay iainany iny izy dia lasa tratran'ilay problème ao aoriana fa ny olona matakatra manana fahiratan-tsaina fahendrena fahalalana dia tsy mijanona eo amin'izay limity zay fa na dia efa hitany tsara aza ny fiainany mahafinaritra ny fiainany dia mbola mandroso foana izy miazakazaka foana izy satria fantany hoe tsy tia no tratran'ilay problème ao aoriana izy zava-dehibe no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'io ty fa atsika mifampahery izany mpanjaka faharoa toko fafito
mpanjaka faharotoko fa fito de ny andiny voalohany lavalava ny tenin'andriamanitra fa tiako manana faharetana kely ianao de efa afaka manomboka am'izay ny rahanao de miaino ianao mety hoe aty amin'ny alalan'ny ozapeo fahita lavitra na de feo fotsiny ary tsy de zava-dehibe ny mety mahita ny tenako fa ny feo fotsiny lay tenin'andriamanitra de iserepitany anatinao any amaky tenin'andriamanitra sika mpanjaka faharoa toko fa fito andiny voalohany amin'ny anaran Jesosy fa io kosa Elisa miaino ny tenin'i Jehova ianareo izao ny lazain'i Jehova raha pitso toy izao dia ho sekely iray ny vidiny koba tsara toto eran'ny famarany ary ho sekely iray koa ny vidiny vary ordea indroa amin'ny famarany ao amin'ny bavahadiny Samaria ny andiny faharoa fanamaly ny lelan'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitehanany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indrona dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia isy zany zavatra zany va ary ho Elisa azafady tompoko ary ho Elisa indro hitany masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao ary nisy boka efada teo anoloan'ny mivavahady ny fampiresaka hoe ahoana no ipetrahantsika foana eto mandrapahafatitsika raha hoy isika akato an-tanàna isika dia misy mosoary ao an-tanàna ka ho faty ao isika ary raha hipetraka eto isika dia ho faty ihany koa andeha isika akany amin'ny tobony Siriana ka raha mamelona atsika moa izy dia ho velona isika fa raha mamono atsika kosa izy dia ho faty isika ny andiny ho fadimy dia niainga izy rehefa takariva akany amin'ny tobony Siriana ary noho ny tonga teny antsisy ny toby izy indro tsy nisy olona akory tao amainy hotoizako any le afatra rehefa aveo toizako ny andiny fahaenina fa tantara mahafinaritra be ty tantara ty hoy Elisa ndray andro miaino ny tenin'i Jehova ianareo izao ny lazain'i Jehova raha pitso karan'izao dia mora ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana ary ny osekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroa amin'ny famarana ny zavatra nisy nefa riavana tao anatin'io vanim-potoana io de tao anatina karazana mosary tsy fisikanina ady olana zany hoe problème be mihitsy tamin'ity vanim-potoana ity ary rehefa niteny an'izay Elisa de le lehilahy mpanompon'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra nalaza tamin'ny hery ary mahavariana fa rehefa mamaky ny tantaran'io lehilahy io zay zavatra lazainy dia amarin'Andriamanitra nisy fotoana ndray andro nisy mosoary teo amin'ny tanàna de nisy vehivavy sonemita nipetraka tao an-tanàna Sonema de io vehivavy io nikarakarany Elisa nanao soakatereny isaky mandalo eo an-tanàna Elisa ndray andro de niteny tamin'ny Elisa Jehova manao hoe lazao amin'ny raha vehivavy asivy miala eto an-tanàna Sonema izy fa ho mafy ny ady eto tena ho mafy satria mandritry ny fito taona izy karazana mosoary eo amin'ity tanàna Sonema ity de nambarany Elisa tamin'ny raha vehivavy hoe ho avy eto amin'ity tanàna ity ny mosoary ho avy eto zany tsy fisikany zany fa melaka eto ianao fa vao niteny an'izay io lehilahin'Andriamanitra io marina le teny fotoana fitaoarinan'io tratrana mosoary io tanàna Sonema io ary teto indray de hoy izy na de tao anatin'le fahoriana lalina mosoary tsy fisikana de niteny tamin'ny alalan'ny finoana izy hitanao ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana raisinao mino an'le lehilahin'Andriamanitra zay mitory ianao de misy hermepitany anatinao any satria ho volazan'ny baiboly hoe zay rehetra nandray azy de nomeny hery tsy tozo izy atsika le akeo hatreo zany hoe anatin'ny teny de misy hery afaka mepitany anatinao de niteny Elisa raha pitso karan'izao mora ny vidin'ny vary ordea
indroa amin'ny famarana ny koba tsara toto fa namaly ozy ny voalaza baiboly le lehilahin'Andriamanitra. Lehilahin'Andriamanitra tsy olo-tsotra ary io dia mpanafika malaza izay nitehanany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia isany zavatra zany. Inona no natonga azy ny teny an'izany? Satria hitan'le zavatra mafy izay nylalovany reto zanak'Israely reto, mafy hoy a le mosary mafy, le ady mafy. De zay no natonga azy satria nijery maha-olombelona izy, nahita maha-olombelona izy hoe ahoana moa ny apossible an'izany, ahoana ny atonga an'izany zavatra zany hitranga, sao ve ny zava-misy eto amin'ity tanàna ity, sao ny zavatra mitranga, de raha pitsokaran'izao de isy zany zavatra zany maha-olombelona azy nefa lehilahin'Andriamanitra. Zay nge ry havana ny antony ilazaiko hoe ianao raha mindro zay lazain'ny lehilahin'Andriamanitra, raha mindro zao ianao zay ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenako eto, de azoko antoka fa hisy hery-mepitany aminao, de afaka ho tonga fanasitranany zany, afaka anangana ny fiainanao zany. Ary ho Elisa ho hitan'ny masonao zany fa tsy hinananao. Enjany zany ry havana. Fa zao ny zavatra mahafinaritra, Andriamanitra rehefa mampiteny mpanompony de marina le teny Andriamanitra tsy mba manday tsy olombelona ka andainga, fa zay rehetra ny lazainy tsy maintsy tanterahana, tsy maintsy ataony zay rehetra ny lazainy. Ary mahafinaritra io Andriamanitra io. Ary jerenao tsara verevitra ny olona rehetra fa nanana fasahina kosa le lehilahin'Andriamanitra teo Elisa. Efa takatakariva ny andro, efa naona ny olona, fa zao nisy boka efatra nipetraka teo avelan'ny vavahady, voalaza amin'ny baiboly, na teo anoloan'ny vavahady, ny fampiresaka izy efatra amin'ny rahalahy. Raha hijanona eto isika ho fateto ihany, akao an-tanàna isika tsisy nininona ao, adiny ao, ho any any tany Siriana isika ozy, raha tiantsika ho velomina de ho velona, fa raha ho vonoantsika dia ho faty isika. Eo le hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ianao zao manaraka n'ity fahita lavitra ity, eo am'le fara vitanao mihitsy, eo am'le tsy ahitanao hevitra mihitsy mante mahita n'ity fahita lavitra ity, inona no ataonao? Tahaka ny reto boka efada reto, boka efada, ao an-tanàna tsisy nininona, eo amin'ny toerana misy azy tsisy nininona, any amin'ny tany fahavalo nefa no misy sakafo, inona ny ataonao? Fanontaniana, inona no ataonao? Hijanona eo am'le toerana io ve? Sara hiverina tsy tanàna ianao de mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Inona no ataonao? Te hilaza aminao a, mila mandroso ianao. Nipitsika amin'izy ireo ny fanan'Andriamanitra tamina boka anankiray hoe zao rangah, ndao tsika hiala eto ho any amin'ny tany Siriana. Misy fanapa-kevitra amin'ity asabotsy ity, mila miainga eo amin'ny toerana misy anao io anao de manasanao mba ho tonga amin'ny toeram-pivavahana, manapa-hevitra androso. Mety efa mpanompon'Andriamanitra ianao ny velon-dalana reraka kivy, fa ozy ianao hoe tsy hitako ihany zay ozany, fa ahoana ny fiainako ny tahaka izao foana, manapa-kevitra mba ho androso. Lasa nandeha izy any amin'ny toerana misy fitahinana nandehanany, ary ny toerana misy fitahinana tsy hoe ao amin'ny toeran'ny zanak'Israely fa any amin'ny tany fahavalo. Enjany zany ry havana, fa anankiray no mibotsehan'ny fanan'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra koa nefa talohany io de lazain'Andriamanitra hoe raha mpitsokarany zao, Andriamanitra dia afaka mampiasa olona mba hitondra fanafahana ao anao, Andriamanitra dia afaka mampiasa olona anangana ny fiainanao, Andriamanitra dia afaka mampiasa olona anandratra ny fiainanao. Ary zany mihitsy ny anaovana an'ity fandaharan'ity, satria hitako ianao hoe reraka kivy mitanondrika, tsy fotoana zao manapa-hevitra
ndao iazakazaka amin'ity asabotsy ty fotoana lehibe rehefa aveo aloha lazaiko aminao ihany ny toerana lazaiko aminao ny toerana misy an'ilay zay zavatra ambaraketra fa ny fanapahan-kevitra hoe hijanona ve sa ao tanàna sa andeha ho any amin'ny fahavalo ary ny zavatra mahafinaritra an'io Andriamanitra io rehefa netsika izy efa da ny raisaina nareo menakavy mila miraisaina amin'ity asabotsy ty ny raisaina izy ndao rangao any an-tanin'ny Siriana ndao tsika ho any ho vonondry zareo tsika maty ho velomitsika velona fa ny zavatra mahafinaritra vakitsika ny andino fahenina fa Jehova efa nampandreny miaramila ny Siriana ny kodiadian'ny kalesa sy ny fandehanan'ny soavaly dia ny firodorodony miaramila be ary niresaka hoe izy reo injao ny mpanjakan'ny Israely efa nanambo ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptianina hiady amintsika dia niainga izy ka ritra nandositra tamin'ny takariva iny ihany ary niloza ny fotsiny teo ny toby dia nilay sy ny sovaliny ary ny boriky ka lasa nandositra amonjy ny aina izy wow enjana ke zany ny fanapahan-kevitra izy efa da boka averiko ny fanapahan-kevitra izy efa da boka tsy nijanona teo amin'ilay toerana tsy nijanona tao amin'ny tanàna zay fi nisy mosoary fa lasa nandeha hoe andao any amin'ny tanin'ny Siriana fa vao nanapa-kevitra izy dia inona ny zavatra nitranga nisy feo mahery tonga tao amin'ny Siriana feoana miaramila migorodogorodo tahako ny fikodidian'ny kalesa sy ny fandehanan'ny soavaly zany hoe tahaka nireo soavaly godorogorodo tena ndray an'izany ny Siriana tenjao ozy fa ny mpanjakan'ny Israely efa nanambo ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptianina hiady amintsika dia inona ny zavatra nataony tonga dia niainga ireo Siriana reo tsy naray lamba fa tonga dia niainga izy dia niala nefa takariva eo amin'ny fandrahoana sakafo tsy nisy zavatra voaorina tsy nisy zavatra afaka mibataina fa natahotra n'ilay feo le feoana miaramila kodidian'ny soavaly sy ny kalesa nitsoka matanjaka ny fanapahan-kevitra ao hiala eo amin'ny toerana misy anao io hiala eo amin'ny toerana misy anao io dia afaka manetsika zavatra Andriamanitra mba hananganana ny fiainanao averiko ny fanapahan-kevitra anao hiala eo amin'ny toerana misy anao io dia hanetsika olona na zavatra Andriamanitra mba hanandratana anao hanasitranana anao hanafahana anao amen tiany Jesosy loatra ianao te hanafaka anao anatin'io zava-tsarotra mosoary fa abokana io Andriamanitra fa jerenao misy fanapahan-kevitra zay le hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ny zanak'Israely ndray andro rehefa nenjehan'ny Egyptianina teo amoron'ny ranomasina mena ny tabataba ny Mosesy ino ty zavatra mahazo ty ny fahavalo ato arina ranomasina eto aloha fa nisy vanim-potoana niteny Mosesy hoe ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay iny teny Mosesy iny dia fampahireza ravany anatiny avany anatiny hoe ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay fa rehefa tonga ny remava any an-danitra averiko tsara rehefa tonga le teny na remava any an-danitra avy amin'Andriamanitra tao Mosesy dia hoy Andriamanitra lazao amin'ireo ry Mosesy mba handroso izy nefa ranomasina mena zay le fanapahan-kevitra ary rehefa nandroso reo sokatra ny ranomasina mena amin'ity asabotsy ty isy karazana ranomasina mena misokatra any amin'ny ara-bolanao fandrarana zay ataonao noho izany manasanao tongava mandraisa fanapahan-kevitra androso averiko mandraisa fanapahan-kevitra androso aza mijanona eo amin'ilay toerana efa mety ho hiatany aloha aza mijanona eo amin'ilay toerana feny fahoriana
eno tsara ny fiovamporyavana dia hidirantsika ny an-danitra fa ny fiovan'ny toetsaina mampanaka reny mandrosoa dia ovay ny toetsainao mety efa niova foy ianao fa andao iova mihitsy an'ity tahaka ny reto lehilahy boka anankefatra reto niova ny toetsaina andao hiala eto tsika ingefa zanak'Isaïly mpanompon'Andriamanitra na dia boka azy tsika andao anapa-kevitra nanapa-kevitra izy fa vao nanapa-kevitra vao nanao dingana vitsivitsy ireo tonga dia nisy karazana miaramila nygorodgorodona tany amin'ny tanàna ny Siriana wa ozony zay Siriana njao ozy fa avy manafika atsika zany ny Etita ny Egyptiana ny fanampony zareo nefa tsisy an'izany kory fa Andriamanitra afaka manetsika zavatra amin'ny fotoana mandroso ianao anovana amin'ny fiainanao mahafinaritra ange eo Andriamanitra ary jerenao tsara tsy vakiko tsony satria fotoana atsika efa me fosisa rehefa tonga teo amin'ny tanàna ny Siriana reto boky efa da reto nisokafana n'ilay voalohany jerevana aloha teo an-dakoro teo amin'ilay tokotany malalaka feno soavaly mifatopatotra feno lamba miparitaka inona koa ary ty enona tsisy feon'olona miresaka mihitsy soavaly maneno weo sokafana n'ilay voalohany jerevana tonga dia misy sakafo masaka ny volamena sy ny volafotsy miparitaka ao anatina fitoerana hoe ahoana ary ty ka rivariva mihitsy ny andro amin'io takatakariva nihinana aloha izy efa da minana aloha ely zay nieretan'izay ely zay nieretan'izay nihinana sasany tonga dia fetsy nampidirina any am-paosy na nentina mihitsy ny arina fenona zay azo ny fenona rehetra ny fenona volamena sy volafotsy alleloia misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'ity asabotsy ty tonga saina indray le anankiray zao vanim-potoana zao rahalahy no vanim-potoana filazana ny vaovao mahafaly le olona tao anaty abokany aretina voailikilika nataon'ny olona tsinotsinona fa reo ny tonga lasa vavolombelona ozy le rahalahy anankiray zao ny vanim-potoana zao ny vanim-potoana ilazana ny vaovao mahafaly oeliko ao atsika ozy raha tsy ilaza ny vaovao mahafaly nefa tsy saronao ve tariam-boalohany Elisy efa niteny hoe rapitso karan'izao ary raha vakina ny baiboly tohizana ny baiboly lasindrareo miverina tany an-tanàna gaga ny olona le boka le olona voailikilika nalemy teo le olona tsy de nisy nylaivana azy natanjaka be gaga ny olona ohatra mibotsibotsiny zany daholy nisy vola mena tany am-paosiny rehefa tonga teo amin'ny vavahady izy eo ambanimbany eo dia tsy ninylay mpiambina ny vavahady manao hoe fitaka zany fitaka ao atsika zany nataony tsisy olona ozy ao an-tanàna ka rehefa tafiditra ao an-tanàna tsika dia avy ny Siriana isambotra atsika sambo bella tsy nanaiky izy efa da zao ny zavatra hitanay tany ninakaniny zay efa masaka ny sakafo nalainay fotsiny ny volamena milaza vaovao mahafaly na inonareo tsara tsy inonareo tsara misokatra ao atsika ny varavarana misokatra ho anao ny varavarana amin'ity asabotsy ty lasoreo nakany amin'ny mpanjaka mbola nizinizina kely any mpanjaka manao hoe misy fitaka be vava mambadiky zany te sambotsika sambo belona atsika izy io mantsy ry avana rehefa tsy mino zay lazain'Andriamanitra ianao dia ny zavatra ratsy foana no hitanao zavatra ohatrany tsy de mahafinaritra foana ny hitanao fa lasa reo rehefa tonga tany amin'ny vavadiny Siriana nanaiky ihany mailomailo aloha sao de marina le teo hoe tena fitaka io sambo belona atsika izy fa rehefa nisokafana tokoa ny lay tonga ny maraina araky ny lazainy Elisa teo hoe maraina karaha zao dia mora ny vidin'ny koba tsara totsy sy ny vidin'ny vary ordea nafinaritra tanteraka lay teny lehilahin'Andriamanitra amin'ity asabotsy ity dia izy zavatra tsy mbola hitany masonao tsy mbola niditra tao am-ponao tsy mbola niraisy ny tananao ataon'Andriamanitra zay efa nahitan'izany nisy vehivavy anankiray potika ny fiainany nandritry ny taona maro 2 taona teo io vehivavy io nanambady
nanambady izy niteraka roa rehefa niteraka roa izy de nilasa ny vadiny voaroka tamin'ny asa nisy fotoana izy nangataka tonga taty am-piangonana hoe eto mambavaka paster tena verevitra mamofy fo tsy tatsony zay atao fa mafinatra rehefa mivavany vehivavy io tsara lavitra noho le asany teo aloha ny asa nomen'Andriamanitra azy tsy niandry ely fotoana vitsy tao aorianan'le vavaka za de te ilaza aminao hoe zao vanim-potoana manapa-hevitra takan'le boka efa da aza mipetraka amin'ny toerany hoe efa zao mihitsy ny nanaovana anay efa zao mihitsy ny nametrahana anay zao mihitsy ny nalehibe anay ty toerany ty mihitsy teto zay ny lehibe i Abrahama nge raha tsy niala teo amin'ny tanyrazany ray aman-dreniny tsy lasa olona goavany ho atsika eto amin'ny tapitanànany Fianaratsoa zay ny tenin'Andriamanitra izay no afatra mafinaritra minao fandroso ianao tsy janona amin'le toerana efa ozany hoe mety na iverina ry amin'ny le toerana mafy nefa misy ady ao fandroso ianao na de any amin'ny tany mifavalo ary de andray vokatra ny fotoanantsika moa eto amin'ny tanànany Fianaratsoa dia eto Tarandolo ao ambadiky ny station Shell fotoana lehibe amin'ity asabotsy ity zay anasako anao eto tapy-tanànany Fianaratsoa hatrany ambanivohitra rehetra any miazaka za isy vavaka lehibe délivrance matanjaka amin'ity vanim-potoana ity de araky ny teniko tao anatin'ny toroteny teo fa izy zavatra tsy mbola hitan'ny masonao tsy mbola niditra tao am-ponao tsy mbola niraisy ny tananao fa ho ataon'Andriamanitra lazao amin'ny zanaka Israely mba handroso izy isaorantsika n'Andriamanitra zay zavatra rehetra efa ndao hivavakatsika isaotra ny tompo hoe misaora ny tompo no eto tanàna Fianaratsoa fa misy lehilahin'Andriamanitra afaka mampita ny tenin'Andriamanitra mino fa nahazo herintsara ianao hivavaka ny tenako raha eo makasitraka manome voninahitra anao tao anatin'ireny afatra fo ireny hotahinao sary ty tanànany Fianaratsoa ty iazakazaka izy amin'ity asabotsy ty tsy janonao amin'io aretina na olana na io ady zay atrehany io fa raha ho tonga izy amin'ity asabotsy ty de izy zavatra lehibe ho raisiny ho tsapany amin'ny anaran Jesosy raha misy olona marary nefa am'izao vanim-potoana zao mahita n'ity fahita lavitra ty de mivavaka manokana ho azy hositranonao ho afahanao saotra Jesosy amen enary tompoko de hotahin'Andriamanitra ianao tsika eto Fianaratsoa eo amin'ny Tarandolo ambadiky ny station Shell eo ny fotoanantsika amin'ity asabotsy ty mahereza daholo de tongava soa daholo tompoko tsy ho zaka ny tevolo ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arinany izy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny demony izy lehilahy ao iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer izy vehivavy ao iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana toroteny iny paster de zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny paster eo dia raisiko ampinoana daholo manana finoana azo trano de niraisiko ampinoana le izy de nahazo trano aho amin'izao fotoana zao efa telo taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray de nitahin'Andriamanitra de fenipokipoka antsena de nanao trano de ty trano ty zany tena tsiroko famela rehefa tena mita io Andriamanitra izy de tena hoe mita maneho ny heriny izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra dimy misy lalatsara 4 étages misy terasy kely any ambony 4 étages le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gablin fossé petit de vita ry izay ny tena tsiroko famela hoe rehefa tena mita Andriamanitra izy de tena mita mihitsy devolo sy ny aretina nampahory anao io re ozina vokatry ny tsirary nataonao re ozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao re ozina vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devolo ty vavaka ataoko eto androany ty
miarabola tena mandeha tsara Alleluia. nahazo tany zay dia mba nanao trano taoriana zay fanasitrana zay tamin'izay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasan'ny tompo miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao ireny samborona ty ireny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandetety tsy mba asitra